Ny antsony rehetra mba hitandro ny fihavanana malagasy ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy raha nataon'izao tontolo izao ankilabao i Madagasikara dia efa miverina miaraka amin'ireo firenena maneran-tany ankehitriny hoy ny nambarany. Tokony tandovana lalandava zany ny fihavanana. Dimy taona zay sika sy niaraka tamin'izao tontolo izao fa nataon'olona ankilabao. Dikan'izany zany dia tsy na ny fanampiana zay azo sika isan-taona eo amin'ny fitopolo na eo amin'ny fitopolo isan-jatony eo natao hoe budgetaire tsy azo sika ka ny sika tsy afaka nanao zavatra ina zaka vokan'izay dia raha mahita fa potika dadaolo zany ny lalana eto Madagasikara fotoana zao. Tafiditra amin'ny concert des nations zany Madagasikara amin'izao fotoana zao aoriana ty fidianana ty. Mbola ho avy moa zany ny solom-bavavoaka fidina premier ministre ianay dia mampirisika ary mampatsiahy hatrany hatrany hoe tsisy masina midrano tanindrazana. Mifoin'Andriamanitra amintsika ty Madagasikara ty ka ho sika homendrika an'izany amin'ny firesakiana fitiavana amin'ny fahalahina mampandroso mpiray tanindrazana. Zay nga manodidinay ny FFM. Mety mbola hoe milama firenena sa mety mbola mila fampihavanana? Dia izao anie zany ny fampihavanana sy vitan'ilay hoe matoa amin'ny tondrozotra telo taona no mandany mena ny FFM ary azo avoazina izy io. Matoa nisy areto crise lavareny reto misy antony lalipaka ao zay tsy maintsy afotrasika. Fa tsy hoe zavatra hoe safosafona fotsiny izy io fa nahoana moa zany samby eto Madagasikara misy tsy mitovy fandrosoana misy antony daholo zay zavatra zay agnatisany ny asan'ireo.